Fitakina izay nataon'ireo mpamasetana eo anivy ministera ny jony sy ny arenakibony tapanao fivoriana ho an'ny mpanao gazety tamin'ity androany ity nentina nanaovana n'izay fitakina izay. Mitaky ny andoavanaingana amin'ny volan'izy ireo ny mpamasetana eo anivy ministera ny jony sy ny arenanaty rano. Araka ny fanazavana nentin'izy ireo dia efa dila lavitra amin'ny fehim-potoana nomena amin'ny fanefana amin'ny volan'izy ireo. Vola izay mahatratratra any amin'ny 30 tapitrisa no kely indrindra ary 300 tapitrisa ariary no be indrindra isaky ny mpamasetana. Dia efa mankasitraka dia mankatelina ary misaotra ny ministra Melo zany ny fanambarana hoe OPN izay fournisseur. Tsy hoe manao tsinitsinina le teny ministra kory izahay fa efa mandray ndraiky nisy zany fa kosa mba miangavy izahay mba OPN faran'izay aingana zany satria trésorierian'ny orinasa ny trésorierian'ny orinasa reny voly reny dia nampanentenenay nefa rehefa anao an'le asa zay dia hoe 15 jours après livraison ny paiement hatramin'izao nefany tena sepotra tanteraka ny orinasa hidira trosa ny orinasa ka mba miangavy zay ary mangataka mba hanaovana amin'ny paiement faran'izay aingana tompoko dia misaotra betsaka indrindra. Ny taratasinay aloha dia en règle tsara daholo. Ao tsara daholo mihitsy zany ny taratasy dia io taratasy io zany dia alaina atsona foana zay dia jerena fa zao zany vao misy hoe fa hita zany hoe zao vao misy fandraisana andraikitry ny ministra amin'ilay zavatra. Mpamasetana ny ministera ny jony sy ny arenanaty rano miisa 5 avy eto Antananarivo Mahajanga Toliara ary Fianarantsoa ireto miompy peo amin'ny tokony andoavana ny volan'izy ireo to aingana ary nandritra ny fonana tamin'ny mpanao gazety androany no nilazan'izy ireo izay fitakian'izay.